Dia mbola makasitraka anao an-trano toko lasy toko vavy ny fanaranao ity fandarana kids Thème ity. Eto izay dia mbola manasanao mpanajana hanaraka ny fotoana hatramin'ny farany. No mifangatahan'ny be sy ny maro mpanaraka ny fandarana dia mikasika ny aretin'ny lamosiny ankizy no averina indray no mifangatahanareo zany dia mikasika izay hoe aretin'ny lamosina sy ny vesatra loatra hoentin'ny ankizy amin'ny alalan'ireny kitapo entina mianatra ireny zany no fandarana ho an'ny tontolon'ny fahasalaman'ny ankizy dia arao avetrany ary. Tima est toujours là. Le fromage des enfants. Énergie pour les grands. Tellement bon, tellement d'extra. Apporte de la joie. Fromage Tima pour toute la famille. Marina tokoa fa maro amin'ny ankizy fotona eo mitaraina marary lamosiny. Io taona io dia taona melohan'ny famotiana. Dia izany hoe amin'ny taona io zany ny ankizy no manomboka mitombo indrindra ny azon-damosina. Izany fitombony azon-damosina izany moa dia mitsahatra manodididina ny 7-20 taonany eo. Dia ny ankizy mitaraina marary lamosina izy rehefa vizana ohatra na avy nanao fanatanjahantena. Dia mila henoina ny ankizy rehefa mitaraina marary lamosina izay satria iny fahenoiny marary iny mitarika azy hitady fomba na fihetsika atao tsy hahenoina an'ilay marary. Izay zany ilay antsoina an'ilay hoe attitude antalgique izay manimba ny fitombony azon-damosina. Dia io azon-damosina io amin'io taona io dia tena marefo tokoa satria ilay tena ingisay hoe eo andala mpitombony izy dia mila tandremana mba tsy ho bingo ohatry ny hazo rehetra zany misy mbola kely ny tandremana ahitsy tsara. Dia amin'io fotoana io koa nefany no fotoana azo atao tsara ny fisorohana tsy habingo ny lamosiny ankizy ary raha ohatra ka hoe efa misy izay le fahabingo'ny azon-damosina izay dia io fotoana io koa no ahafahana manitsy ny azon-damosina. Izany hoe amin'io taona io zany dia mbola azo atao tsara ilay ataona hoe prévention sy ilay correction. Ilay teneniko teo hoe ny fitombony aloha dia efa anisany mamparary ny lamosiny fa misy zavatra mila jerentsika ray aman-dreny amin'io taona io hitandremantsika mihitsy zany satria araka ny teneniko teo hoe eo ny ankizy dia azo atao hoe marefo satria mitombo izy eo. Dia voalohany indrindra aloha tsy maintsy jerena ilay lamosina hitaraina ny marary izay. Dia mandray ny fepetra sahazan'izay zany hoe manatona toeram-pitsaboana, manatona ny dokotera. Dia araky ny efa voalaza ny kinésithérapeute dia miara-miasa amin'ny dokotera dia ny dokotera zany no manapa-kevitra raha mila manao kinésithérapie ilay ankizy dia manome taratasy mifandraika amin'izay izy dia manatona kinésithérapeute. Fa ankoatr'izay ny ray aman-dreny any an-trano dia mila mijery ny vesatry ny kitapony ankizy entiny mianatra mba tsy hisy fiantraikany amin'ny lamosiny satria izay vesatra izay zany anisany mahatonga ny fivolian'ny azon-damosina. Eo koa mila mifanaraka, mila mijery ny latabatra ianaran'ny ankizy koa isika na latabatra ianarana any an-trano na ny latabatra ianarana any am-pianarana satria mila mifanaraka amin'ny halavan'ny ankizy ny avon'ny latabatra sy ny seza ampiasaina any am-pianarana. Dia tsara zany ny sezan'ny ankizy any am-pianarana misy fiankinana. Dia mila ampianarana ny ankizy koa ny fomba sy ny fihetsika tsara ho an'ny lamosina. Fomba fipetraka, fomba fijoro, fomba fandeha, fihetsika atao eo amin'ny andavanandrom-piainana ohatra hoe rehefa miborosy nify, rehefa miandry bus, izany zavatra izany zany tsara ny ahafantarantsika ray aman-dreny an'izany dia araha-maso ny fampiaran'ny ankizy azy.
Ny fandriana atoriana ankizy kio a dia mila mafy mampahitsy tsara ny lamosiny a raha ohatra zany raha kidoro ny resantsika dia eo amin'ny 10 centimètre eo no mety a amin'ny lamosiny. Apirisiana koa ny fanaovana fanatanjahantena sahazan'ny ankizy ampirindra tsara ny fitombon'ny vatana sy ny sainy izay fanatanjahantena izay a dia izay zany a apirisiany be dia be ny ray aman-dreny hoe tsy vitany hoe mianatra fotsiny a fa ilaina ny fampiasam-batana ampirindra n'le fivoaran'ny ankizy amin'ny ankapobeny. Dia ankoatr'izay moa ny fanomezana sakafo a mifanaraka amin'ny taonany sy ny filany ka sakafo voalanjalanja. Ny sakafo voalanjalanja dia tsy mitovy amin'ny sakafo mahavoky na sakafo matsiro fa ny atao hoe sakafo voalanjalanja dia misy ny singa rehetrarehetra ilain'ny ankizy a eo amin'ny fitombony satria ny lanja koa zany a dia anisan'ny miteraka olana eo amin'ny azon-damosina. Eto amin'ny tontolon'ny fanabeazana indraiky kosa dia maro ny ray aman-dreny be fanahina mikasika ireny namany zanantsika ireny. Ao ny miahiahy hoe namana tahaka ny ahoana ny namany zanantsika any am-pianarana any. Ao ihany koa ireo ray aman-dreny a manahy ny siny ratsy zany a eo amin'ireny ankizy samy ankizy ireny. Atao anatin'ity torohevitry ny mpanabe androany ity a dia ny torohevitra mikasika ny inona tokony nataon'ny ray aman-dreny zany a manoloana ny namana izay somary hoe ratsy zany arahan'ny zanantsika ireny. Dia tonga dia hoarantsika avy hatrany ary ny torohevitra ny mpanabe. Isan'ny olana ampiseho ihany koa dia ny fitarainan'ny ankizy fa idikidirasika ray aman-dreny foana ny fiainan'izy ireo. Matetika vao miditra ny trano ny ankizy a dia be fanontaniana be isika ray aman-dreniny. Taiza ianao? Zao ve ianao vao tonga? Inona nataonao tany? Iza ny miaraka taminao sy ny sisa? Maninona moa isika no mametraka ireo fanontaniana ireo? Misy zavatra manalasala na mampatahotra sika ray aman-dreny angamba? Masikaritra zavatra hafahafa ataon'ny zanakao angamba ianao? Sao manafina be ny fiainany aminareo ray aman-dreniny izy. Matahotra isika ray aman-dreny sao tsy mahay mifidy namana iarahana ny zanasika sy ny sisa. Inona no hataonao na hataonareo mivady raha ohatra ka hadinina ao an-trano ny findainy nefa izy lasa nianatra? Hisikilo sy hamaky ny SMS voarainy sy alefany ve ianareo? Ary raha mirindry trano ao amin'ny efitranony izy, tonga dia hiditra ve ianao ray aman-dreniny fa tsy handondona? Te hafantatra hoe inona no ataony ao? Amin'ny maha ray aman-dreny a dia mananjo hahalala izay ataon'ny zanakareo a ianareo a mba hirovanareo azy. Tadio anefa fa tsy afaka hanara-maso an'izay ataony rehetra ianareo a ka mila mandanjalanja tsara. Tsy voatery hoe manao ratsy akory ny ankizy a raha mitokatokana izy a na teo irery. Fiesika ara-dalàna zany hoe normal amin'ny ankizy miha lehibe izany. Mianatra ny mikopakelatra mantsy izy ireo mba hahatonga azy olom-banona, olon-dehibe, mahay mandray andraikitra fa izany ny tanjon'ny fanabeazana. Mety ho tezitra sy hikomy ny ankizy raha idikidirasika ray aman-dreny loatra ny fiainany. Sy hoe koa nefa avelahanao izay tiany hataony izy ireo. Tadio fa mbola ianao ny ray aman-dreniny ary fantany sy ekeny tsara izany. Ny ananany feo ny fieritreretana voafana tsara ka haizany mandanjalanja ny tokony ataony sy ny tsy tokony ataony no tanjony. Taridalana ary no omeo azy fa azarahy maso amin'izay rehetra ataony izy. Mifampiresaha ianareo ary mifampiainoa. Asehoy amin'ny ankizy fa voninky resaka sy haino azy ianao ary afaka mandefitra aza indraindray. Asehoy azy ary ambarao azy fa tsy hidikiditra amin'ny fiainany rehetra ianao raha hitanao fa azo itokisana izy. Lazao amin'ny mazava tsara kosa nefa izay ho saziny raha tsy makatoy izy ary tena tanteraho zany. Isan'ny olana matetika dia milaza isika ray aman-dreny hoe ataoko an'izao ianao raha manao an'izao a
nefa tsy tanterahanao zany. Asehoy a fa tsy midikiditra loatra amin'ny fiainana ianao kanefa mipetraka tsara amin'ny maha ray aman-dreny ty azy. Araka nanarahantsika azy teo zany a dia ilaina ny fahalalan'ny ankizy, ilaina ny firesahana misimisy kokoa eo amin'ny ray aman-dreny sy ny ankizy a, dia izay ihany zany torohevitra mahakasika ireny namana ireny zany a, mila ny ray aman-dreny manantona ny ankizy ihany koa manantona ny ray aman-dreny, mifampiresaka, mifampizara olana sy ny maro isan-karazany. Eto amin'ny fotoanan'ny fampianaran-teny japoney indray zany zao sika dia ny ampianarantsika indray dia ny fialan-tsiny, tonga dia voarahantsika avy hatrany ao aorianan'ny fampianaran-teny japoney ny origami. Androany ary tsika dia hianatra hijery na ny marimarina koa ny teny hoe misaotra tompoko na ny hoe mialatsiny, izany hoe hianatra tsika ny atao hoe fisaorana sy ny fialatsiny. Arigatô ary a dia teny anankiray ampiasaina raha ohatra misaotra olona isika. Ny valin'ny arigatô dia ny hoe do itasimaste. Raha ohatra ka hialatsiny indray isika dia ampiasaintsika ny hoe sumimasen, izany dia ny hoe do itasimaste. Sumimasen, do itasimaste. Arigatou gozaimasu. Do itasimaste.
ho an'ireo ankizy nalefa ny talentany teto aminay a dia ho alefa avy hatrany a tsy ho ampindrasina ela intsony ianao a fa ireto indray a ny talenta voaray. Zaky izany tenina biscuit fraise. Nena biscuit chocolat. Araha tanteraka daholo nofinareo e. Fa ahoana le tsiro roa ve? Miaraka amin'ny choco crème 2 en 1 azonareo daholo ny tsiro roa, chocolat sy fraise miaraka. Choco crème 2 en 1, Notre moment de plaisir. Choco crème, mon moment de plaisir. Les uns aiment les carottes n'aiment pas les ânes. C'est idiot mais c'est marrant. Riluarang mami, afeza muyalo, afanang tani, itu fofo, dirano mikrun, aseza hetina, yunda pitaina itu fonjano, diram nakalot, andashi lalau, itu dua kota, nanti iso, diram cimiklet, mita dinne, mita cerita, asia cuare, diram nakenalo, dua cutuano, itu sisena far, itu fofo.
Dia mifarana indray to klasy toko vavy ny fotoanantsika tamin'ity andro anty nantenaina fa tena nafinaritra anao nanaraka zanatra amin'ny farany amin'ny herin'ny izay dia mbola mampana tena zavatra hafa sy vaovao be hatrany eto ihany dia misaotra ny ekipa teknika rehetra ampita ny zary sy ny feta ny tokantrano dia misaotra ny mpiara-miasa ihany koa ary mbola manentana trano ho an'ireo izay maniry te hiara isan'ny fandarana kids Thème amin'ny herin'ny toy izao indray fotoana ndraky eo natompoko